vetivety économie bleu zay no resantsika fa tiana manamarika amintsika ny tokantrano any sy isika eto ambony plateau fa ny androany dia natokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina journée mondiale de l'océan c'est que l'océan Indien dia ho teneniko l'océan tsy zay izy ary izy io raha tsy diso anko dia ny fivoriam-be ny firenena mikambana no nanapaka sy nalaza an'io namaritra hoe atao fankalazana ny océan ny valojona zay mihitsy fa zareo moa mivory any misy azy ihany fa sika ty koa zany samy mankalaza am'izay mamety azy zany tsiraray fa firenena dia ny tsiraray indrindraindrindra inona tsara moa zany zao le antsoina hoe économie bleu sady ny plateau anay bleu tena mety mihitsy ary fa tena tonga dia mirindra am'le androandroany mihitsy le atao amin'ny midi dia lasa tena magnifika le izy dia nampiny rindra akanjo manga miaraka amin'ny resaka baleine dia tena afa-po mihitsy ny ranomasina verako bleu tena ohatrany ranomasina mihitsy dia zay dia fa zay zany le fankalazana an'le izy zay efa inona tsara le hoe économie bleu inona ny fiantsoana fa manina ny économie bleu ka économie bleu inona tanjona tsika moa tsy miresaka teny gasy miresaka teny toekarena manga ary toekarena manga zany raha dikantsika teny gasy tsotsotra économie bleu fa mifandraika amin'ny ranomasina fiarikarena miorina amin'ny fitrandrahana ny ranomasina dia nyresahany indrindra teo moa zany dia fa zareo fa anatiny tanteraka mihitsy eo ny fiarovana fa fitadiavam-bola ny fiarikarena dikan'izay dia aritrandrahana zany ranomasina ary tsika moa nosy Madagasikara nosy eto Madagasikara ny tanàna lehibe efatra ako amin'ny enina zany dia Moron-dranomasina akoatra ny tanàna Salatsala ny Morondava nosy be Vohemara sy ny sisa miaina amorontsiraka somary manerana fa tsika gasy tsy tena mitodika any amin'ny ranomasina fa mitodika tia tanety nefa ny ao ny trondro ao ny fitanterana ny ranomasina fizahatany fijerena baleine fiompiana trondro fiompiana makamba ny plancher asa saito marina manao plancher jipika anaty ranomasina zany mijerina any anatiny any dia zay zany le fitambaran'izany rehetra zany ny fiarikarena manga na économie bleu dia tena manana anjara toerana lehibe eran-tany raha empafolon'ny olombelona eto tany miaina amin'io eto Madagasikara tokony hiaina bebe koa amin'io satria velaran-tany Madagasikara dia indroa ave ny velaran-tany Madagasikara velaran'ny ranomasina 500 fa io zany zao nisy fanadihadiana kely nataonay nijery an'io le hoe économie bleu sy ny océan io dia vao marika ataony hoe ano zany ikambanana lova ikambanana ny ranomasina zay mihitsy lova ikambanana ny ranomasina io zany no ananany eran'izao tontolo zao miaraka samy manana hoe ty any Madagasikara ty any La Réunion ty any Australie sy ohatr'izay iombonana ny ranomasina satria ny zanak'olombelona rehetra ny ranomasina fa misy moa ny lalana iraisam-pirenena mikasika ny ranomasina fa tsika angamba sy valapatra amin'izay fa misy sombony zany manakaiky ny tany anankiray anazy manokana fomba kelikely any iny fa araka ny lazaiko teo ny velaran'ny ranony Madagasikara dia indroa ave ny velaran-tany Madagasikara zay za raha fa misy gasy mandeha dia ngamba tokony hitarina kely zay amin'ny mampahafantarana amin'ny malagasy fa resaka hafa zay fa mety tsara mbola toizantsika zay manaraka fa ny ranomasim-be io zany dia miankina amin'io fiainany zanak'olombelona dia anrehetra io tsisy tompony io fa dia ny zanak'olombelona rehetra io dia tokony harovana io zay andro iraisam-pirenena mikasika ny ranomasina dia tokony harovana ny ranomasina ny tsiraray zany ny amoron-dranomasina dia manana didy miaro an'io fa na ny ozinina tiatanety sy ny sisa koa raha zany tiana manamarika fa tamin'ny taona 2017 raha tsy diso no maria ny firenena mikambana io ny fanamariana isa-taona ny andro iraisam-pirenena ny ranomasina io hatramin'izao zany tsika eto Madagasikara dia tsy diso anjara amin'izany mihitsy fa mbola atao foana sa tsy zay
Atao foantsika fa naizarina zany tsika zany ohatram-bola ohatrany somary ohatrany tsy de tena mitodika amin'ny ranomasina fa naizarina mety hoe mahatonga an'izay zay mahagaga zay mahagaga nefa tsika avy any amin'ny ranomasina daholy tsika nge raha tonga teto Madagasikara tsy tonga nandeha tongotra na nandeha roplanina fa rehefa tonga teto malagasy de niditra tanety de namboly vary de ohatrany tsy detrany adinodino fa efa toetra manomboka ihany satria zao zao fa misy an'ireo secrétariat d'état à la mer vao tamin'ity taona ity sa tamin'ny herintaona mino angamba afaty hitohy zay zavatra zay de misy ihany keo moa mpisehatra amin'ny ranomasina maro de tsika zany tokony hitodika bebe koa amin'ny ranomasina fa onao afaka manome ohatra ve ianao hoe amin'le économie bleue zany zao zavatra efa vita tamin'le économie bleue efa ao anatiny ihany ka zany nge fa iainana andavanandro resaka fiompiana makamba ny jona zany zao de efa resaka fiarikarena miorina amin'ny ranomasina fitaterana ny ranomasina mazava ho azy de karenatsika ny varotra ivelany fandray amin'ny ranomasina fiompiana karazana hazandrano anaty ranomasina ohatra hoe ny alga lomotra zanga concombre de mer efa manomboka zany zao eto Madagasikara trondrotsika mbola tsy de manao loatra fiompiana trondro zay efa betsaka de karena tia talety raha misy manao fiompiana trondro matasoa totra misy miompy-trondro mamokatra caviar zany zany ao anatin'ny économie bleue de ny tourisme mazava ho azy ny tourisme fizahana baleine plongée fitsangatsanganana an-dranomasina fa azo misy koa ny recherche scientifique sy resaka hoe famokarana amin'ny resaka pharmaceutique sy ny sisa ohatra zany. Ona capitaine Gabriel raha am'izao zao anao ny anontaniana hoe milaza ianao afatra anankiray makany ampijery amintsika de inona ny afatra apetraka ao hitodika amin'ny ranomasina tsika zay moa de fatao foana fa manasa ny hafa hitodika any fa sady mahafinaritra ny ranomasina amin'ny mahavelona fa tsy mampatahotra asa tsy ny ranomasina io nge tsy misangy mandeha zay lasany any de mampamangy raha mandeha adiny ray aloha de mal de mer kely fa rehefa zatra ao tsy manino zany ka tsy mampatahotra zany ranomasina fa naizarina zany mila anarana ny ranomasina fa resaka sécurité fiarovana ny tontolo ainana tsy mandehandeha any zany raha tsy mba mahazo tsy tianao hianatra firy-taonany akatsy fa mba mahazo mitsangatsangana mba mena fiofanana kely mino fa ngamba manao fizahana baleine mba misy fanazavana kely ihany fa tsy hoe tonga de andide fotsiny fanontaniana kely ho antsika eto amin'ny plateau inona ary a ny légume any anaty ranomasina ankoatran'ny concombre de mer sy ny algue anaty ranomasina légume ankoatran'ny concombre de mer courgette de mer chou marin Maranao mahay efa mahay ihany tsika gasy zany efa mahay tsika